Ny banky iraisam-pirenena no mamatsy vola ny tetikasa Gazef izay mikatsaka ny mba hahasoa ny tanjona-tombotsoa amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fiompiana sy fidirana amin'ny tsenam-barotra samihafa. Mba hanatratrarina izany tanjona izany dia miara-misalahany ny Ministeran'ny Fambolena ny Fiompiana ary ny Tsono sy ny Ministeran'ny Fanajariana ny Tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Zava-dehibe ho an'ny faritra Androsy ny tetikasa, hoy ny lehiben'ny faritra mpisolo-toerana Vontsibaiky Andriambato Ravelonandro Tsimbazafy Abdomary raha nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy. Inona ilay tetikasa Gazef izay tetikasa voalohany miara-miasa vatsiny banky iraisam-pirenena vola miara-miasa amin'ny gouvernemanta malagasy amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fambolena, Fiompiana sy Tsono, miara-miasa amin'ny Ministeran'ny Fanajariana ny Tany, ny tao-trano ary ny asa vaventy. Politika panjakana izany no tanterahina miaraka amin'ity tetikasa ity. Piara-miombonatoka maro avy amin'ny sampan-draharaha-panjakana sy ny sehatra tsy miankina no nandray anjara tamin'ity atrikasa fanombanana ny tontolo iainana sy sosialy ny tetikasa Gazef ity.